Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ravana malala no iaravanantsika rehetra amin'ity androany ity a. Fa indray ny tenako mahita anao sy miarabana eto amin'ity androany ity a dia manonona ny fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay hitratrantso a amin'ity alina ity. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy a. Dia ny fankasitran'Andriamanitra anie a hiditra amin'ny isan-tokantrano isam-batan'olona amin'ity androany ity. Koa dia may reza matanjaha tonga soa daholo indray tsika rehetrarehetra fa ny be izay mahita anareo androany a hifampahery indray tsika anatin'ity fotoana androany ity vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramika izao ny akiradio ny ny mpikambana anaty vavaka fiambenana indrindra ny groupe Zemares izay miaraka amin'ny mivady foana isan'andro isan'andro manototosa an'izao fandarana izao a dia manonona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Ara-paina manokana anao raha izay anao vao tonga eto a. Ara-paina manokana anao satria tsy kisenasena nahatongavanao eto ary faly izay miaraka aminareo a mifandray aminareo eto amin'ity androany ity a. Dia hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Za resy lahatra matoky fa raha lera ety Eoropa dia ny antsika ity anisan'ny fandarana faraparany mihitsy vao mandeha ny live efa amin'ny alina dia nikendreny izany rehetrarehetra izany mba hoe mialohan'ny andehananao atory dia matory miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia hifo miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa rapitso a hifampahery a mahereza. Tsy taka nivoahanao nidiranao teto nivoahanao eto androany fa tsy maintsy mahery a ianao. Halleloia. Dia maritatra amin'ny farany eo amin'ny adiny iray sasany a adiny roa latsaka eo ny raha antsika arakaraky ny hafanan'ny fotoana sy ny zavatra hotenenina eto ihany fa dia za matoky a fa andray ny anjaranao a anjara fitahiana avy amin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Saotrano mamparosa izao fandarana izao tsy fandarana ilay ampandrosoanao a fa Jesosy Kristy ilay toriana eto anatin'izao fandarana izao. Dia izy anie hitsy anatin'ny efitrano kely indrindra anatin'ny fonao amin'ny fiainanao rehetrarehetra dia ombanao amin'izay rehetra ataonao. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ampianareo kely aloha za androany izy aniditra voalohany teo androany fa raha ny fahitako aty amiko aty aloha dia ranabavy a Lina artizana eto Madagasikara niditra voalohany teto tamin'ity androany ity. Koa dia tononoko aminy fiadanan'ny tompo a tahiny tompo manokana ranabavy Lina artizanay a satria ianao no hitako potreto fa niditra teto voalohany ary miaraka amin'ny Jador BDB dia zay vao anabavy Marizo a dia tahiny tompo manokana ranabavy Lina ho aminao any fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Marizo Koda Leoni Becky Rolande Erika Raka dia Nambintso Angela Io Iaza Skapatitsi Erika Raka dia ao ihany koa i Lantony Irina tonga soa daholo a dia i Mamia tonga soa ihany koa i Angela io a Olga Pulcheria dia Rodine Maria Faly Rahery tonga soa Kataka Yama Andoandry Tahiny Jesosy a Monique Mariette Tsiry Amboaramiel Berthe Sava tonga soa daholo a Lantony Irina Fity Iaingony Irina Tojo Mikael Mampionina Nicolas Andrela Elisa Tsiala tonga soa daholo isika rehetrarehetra faly mahita anareo e. Dia maharetatra amin'ny farany Jonathan dia ao ihany koa Roly Anisa dia tonga soa ihany koa Vatsoraja Verselina Misfit tahiny tompo a Niana Maheno Soa dia Angela io. Halleloia. Dia mahereza daholo isika rehetrarehetra. Androany tsika dia hiaraka amin'ny ranabavy Berta niaraka amintsika hitondratsika ny vavaka fanombohana dia ranabavintsika Love Litina ranabavy Berta any Koety a Love Litina eto Frantsa ary ranabavy nitondra ny tenin'Andriamanitra dia ranabavy Erika nitondra ny vavaka ho an'ny firenena. Ireo ireny no ekipa iaraka amiko eto amin'ity androany ity. Za mo eto mamelabelatra sy manafana ny fotoana miaraka aminareo taka ny mazatra. Koa dia tahiny tompo a mahereza daholo a isika tsirairay avy a. Ndao raha-pandrosotsika ny vavintsika aloha hitondra mivavaka ny fotoana dia ndao pandrosotsika ny vavintsika Berta hivavaka fanombohana. Tahiny tompo a ranabavy Berta anao ny fitenenana. Halleluia. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo sika rehetra. Iara hivavaka resika nombontsika izao fotoana izao. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindra
mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra tompo noho ny fitantananao anay, fivombinanao anay, namakivaky nandritra n'iny tontolo andro iny. Tsy ny herinay natanjakay tompo Andriamanitro nahafantaranay izao fotoana izay antsoany ny anaranao izao. Fa noho ny hery avy taminao, noho ny fahasoavanao, no natoza ho anay tsirairay avy reto. Tsy miafiny aminao tompo Andriamanitro ny ratsy rehetra izay nataonay, sy ny fanaraka fa misitraponao. Mamindrafo aminay ianao ka mamelany fahafahana rehetrarehetra. Ary amin'izao fotoana izao tompo Andriamanitro, tsy miafina aminao Jesosy miandry mivorianay izay andeha hideranao, hanome voninahitra ny anaranao, ary hanandatra anao eny ambony avondrindra. Ary apetraka fenampelatanana manokana Jesosy izao fitaovana rehetrarehetra ndesina manatanteraka izao fandaharana izao. Rakofony rano mahery tompo Andriamanitro, ary ny koneksiona rehetrarehetra ahafahana hifandray eto anatrehanao, hihaino ny teninao, dia rakofony rano mahery izany. Ary ny mpanomponao izay tendrenao androany hitondra ny hafatotrao sy ny pastera izay hamela belona amin'izany toro-teny izany Jesosy, dia ny fanahy masinany hibitsika mangina ao anatin'ny fony izy ireo, ahafahana izy ireo hanatanteraka ny amin'izany fitoriana ny teny filazantsarana masina izany. Ary ny fiderana izay hasandatra Jesosy dia fanomezana ny voninahitra ho anao rery ihany. Ary mbola apetraka fenampelatanana koa ny izay rehetra mangetaheta amin'izao fotoana izao nefa mbola tsy tafiditra amin'izao fandaharana izao Jesosy eo, afaingano Andriamanitro, esory ny sakana rehetrarehetra, atao voahitra tia eo anatrehana mandrakarivo, satria ny tenany no sakafo mahavelona ho an'ny tsirairay avy. Ary nivakoka amin'ny firenena izay asandotra rehefa avy Jesosy malala tsy ho hisy ho latsany amin'izany firenena izany, fa tena hitakany amin'izany firenena izany. Izany vakoka izany dia raisiko hanjakao ho voninahitry ny anaranao masina. Misaotra reo, misaotra re izany fanahy masina tsara indrindra. Halleluja, amen. Halleluja, mankasitraka isika nanabavy Berta isika tao anatin'izay vavaka matsiro izay Tery Ralibenja sy anabavy Olgaran'Orosoa reo mbola tsy voarambako teo tao anatin'izay fotoana izay dia tahiny tompony ianareo dia tonga soa raha misy olona ambony eo mbola tsy voarambako. Mankasitraka ranabavy Berta, mamy ny vavaka, dia tahiny tompo ianao sy ny ankonanao zava-dehibe ny fandraisanao anjara, zava-dehibe ny asan'Andriamanitra izay ataonao metraka amin'ny fotoana tom-piatan'Andriamanitra, mamy sy matsiro ny vavaka. Dia tahiny tompo amboarantsika raha zanatsoatony dia Tery Ralibenja efa narabaiko teo daholo, fandresena fitiavana, dia izy koa mbola tsy voaravako tao ambony tao, efa narabaiko daholo dia tahiny tompo ary tsika rehetra ahitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany tsika avy avy eo. Fataonao tsika hanao hira anankiray, misy hira anankiray vaovao be menanareo, menantsika anisan'ny hira mahafinaritra be mihitsy izy ity izay isaorantsika ny zandrikely ao amin'ny groupe ba Jonathan tahiny tompo mahafinaritra ny hira ianontsika izany izany. Fa ny lona zava-dramanana fandresena fitiavana ireo rehetrareo mbola tsy narabaiko teo, soa meva ihany koa kadaka efa narabaiko. Tahiny tompo ianontsika toerina antirytsika to dia hitra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra meno finaritra fa Jehovah mpiady mahery miara-mandeha amintsika, Jehovah Andriamanitra mpiady mahery, Andriamanitra tsy to. Halleluja, tompon'izao rehetrarehetra zao. Namby Ntsomakirina anova varosenina fandresena fitiavana tahiny Jesosy ianareo ndao ary meno finaritsika rehetrarehetra. Halleluja, iaina ny fahalebiazan'Andriamanitra isika. Jonathan Pakou, halleluja. Halleluja. Atao zay tiany olonata.
Andriamanitra lehibe nitoriana aminao eto hoe Yahweh ny anarany Jehova Andriamanitra tsy toa. Alleluia. Sotra raha eo. Amen, Jesus. Tao hainao. Amen. Mila mijery Andriamanitra ngeza be manoloananao ianao amin'izao fotoana izao. Halleluja. Amen. Ndao ionika hitsoka Andriamanitra lehibe ndraitsika. Yahweh, Yahweh. Eto amin'i Jesosy androany teny hoe tsy hain'ny olona ty fa hainao. Halleluja. Amen. Belle no Jesus yo.
Alleloia, afaka miteny ve anao androany hoe Andriamanitra ataovy izay tsy hain'ny olona atao. Alleloia. Eo alalan'Andriamanitra androany a. Alleloia. Amen. Eo alalan'androany Andriamanitra tena hoe hanao izay tsy hain'ny olona atao teo amin'ny fiainanao. Amen. Tena mahakasika ilay hira. Za mihaino an'ilay hira tena teneniko anao fa tena tonga dia tena mitraka mihitsy aho, tena manana Andriamanitra ngezabe tsika eto ry havana. Andriamanitra ngezabe. Inona ny atahoranao? Inona ny atahoranao? Za tena teneniko anao, tena mihaino an'izany hira izany ry havana, tena mafana ny anatin'ny foko ary tena hoe tena raha misy ady eo anoloako tena ianareo izay misy ady tokony hitsakinareo amin'izany. Tena inona ny tsy hain'olombelona atao tena hain'Andriamanitra atao. Eo alalan'Andriamanitra hanao ny zavatra tsy averintsika iny rehefa avy eo ka. Tena averintsika iny rehefa sao naraka izy. Averintsika kely iny rehefa satria tena mampahary atolotra manokana an'izay rehetra nandalo ady izy ity. Izy avy ny nandalo ady. Izy avy ny ao anatin'izany hoe tena misalasala ianao hoe ahoana re ty ho aviko ty e. Fa misy Jesosy miaraka aminao amin'ny endriny roa. Tiako be ilay sady zanak'ondry ny lioana. Alleloia. Natsaka ny rahany hamonjy anao izy zanak'ondry, fa hiaro anao izy tonga dia lioana, tena lioana tanora telopolo taona. Alleloia. Afaka miaro anao amin'ny biby rehetra, biby disiny, biby masika rehetra. Mitsakay ianao, mitsakay ianao. Sambatra izay olona mandalo olana amin'izao androany izao raha nahazo an'izany hira izany, fa tokony hitsaka ianao. Dia fantaro manomboka eto fa misy Andriamanitra nge miara-mandeha aminao e. Ary misy Andriamanitra tena amen, tsy hamelanao rery. Alleloia. Averintsika iny rehefa avy eo. Nieritreretra reo averintsika kely iny rehefa avy eo a. Andolo isika amaky sady mamono no manome fiainana tadidina re sady le tononkira. Sady vady ny reny no ray. Alleloia. Izy le mpitorotena anankiray, tadidiko le mpitorotena anankiray zay ny teny hoe Jesosy osa izy a. Sady lany vavy, dia taitra daholo ny olona. Vavy ahoana ary? Sao dia mba mitoniteniteny foana ary ty pasteur ty. Sady lany vavy izy satria izao. Raha tsy manana indray intsony ianao, Jesosy afaka manao ray, afaka maka plasy indray. Tsy manana reny intsony ianao, Jesosy afaka manome tambitambo ny reny. Alleloia. Taona nga averintsika zao mihitsy ilay hira. Sotrany mampionona tsika nanolotra an'izany izany, fa mampionona nanolotra ny hiriantsika rehetra fa tsy zahako akory. Teo izy misy hira atolotra ny olona rehetra. Dia mba natolo ny anahy koa. Alleloia. Dia alao averintsika zao araka ny tenin'ny Marie-Jo e. Alao averintsika aloha dia averintsika mihaino mihaino tenin'Andriamanitra satria mampafana fo. Eo zay rehetra mandalo ady, zay rehetra anaty ady. Alleloia. Afaka mahazo ny tonony ve fa tena nakasika ozy izy ny aina maheno soa. Io ny tonony alefantsika dia efa anaty YouTube mantsy izy iny, dia mijery YouTube fotsiny nareo dia tonga dia efa mijery an'ilay izy. Raha mijery an'izao hira zao fandara zao groupe ba malala izay namantsika, namantsika daholo zareo a. Groupe ba sy mampiona moa misy fotoana miaraka manao fampisehoana taloha. Groupe ba teneno zany kely Jonathan, teneno dada, teneno neny, fa tena raha talenta aloha dia anananareo. Feo aloha dia tena le groupe ba tena mbola hafa e. Manana feo tena hafa. Manana talenta nareo menakavy a. Ampiasantsika ho an'i Jesosy foana mazava ho azy a. Andao averintsika ilay izy. Jehovah mpiady mahery a, Yahweh voaingantsika ny resaka momba izany anarana rehetra izany a. Meno finaritra tahiny tompontsika rehetra rehetra. Halleluia. Dia mitraka fa omenanao ny herin'Andriamanitra amin'ny androany. Halleluia. Yahweh, Yahweh.
Nana, Liuna Yana, Nefa Kuzana Kunde, Yahweh, Yahweh, oh, Adam Saitian, Yulunata, Furinai Juyana, Lerai Panagana, The Full Manguvita, Mangofta mitsy ny devoly. Mangofta ny devoly eo anoloan'ny anaran'Andriamantsika. Riade mandrafa, oh, atao zatsiany olonata. Meo alala n'Andriamanitra anao zay tsy hain'ny olona tao am-piainanao.
Halleluja. Akasitraka. Matoa zay raha verin'indro eto zany a dia azonareo an-tsaina angamba fa tena tsara tokoa atao verintsika indroa. Halleluja sady vaovao be izy iny raha fazoko azy voavoaka vaingana kely izy iny a dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Raha tsy mahery amin'izany ianao a efa mila vavaka manokana fa tsy maninona koa mety navavaka manokana ianao a dia tahiny tompo a isika rehetrarehetra. Ohatry nisy Alléluia. Tahiny tompo aritsika rehetrarehetra andao aritsika andeha hanao hihaino toriteny amin'izay tsika satria tampojerira mahafinaritra be a dia andao tsika hihaino toriteny a retiny anavavitsika Lovely. Alléluia. Izy notontsika anatin'ny ten'Andriamanitra amin'ny androany ity a dia izy no ampianantsika aorian'ny toriteny moa dia veloneto ihany a mamelapelatra ny toriteny takany mahazatra dia to dia velona matimaty rehetra. Alléluia. Ny ana maheno soa tahiny tompo dao are tahiny tompo ary a ranabavy a Lovely a anao ny fitenenana mihaino anao a izay tsirairay avy a tahiny Jesosy. Alléluia. Tahiny tompo pastera dia manona fiadanan'ny tompo amintsika izay manaraka an'izao fandarana vavaka fiambenana izao indray. Dia mbola raisiko fahasoavana sy fifaliana ho anandray moa ry havana ny zanany tenin'Andriamanitra ao amintsika hifankaherezantsika eto indray amin'ity alina ity. Dia izany tenin'Andriamanitra izany a dia hitantsika ao amin'ny filazantsarany Lioka toko 9 andiny 9 ka hatramin'ny 7 Lioka toko 9 andiny 9 ka hatramin'ny 7 dia ity tantara ity moa somary hoe lavalava ihany ry havana dia tsy ovakiko fa ho fiti-pitiniko amintsika. Dia ny soramandry dia mivakotra izao hoe ny namoahan'i Jesosy demonia maro tamin'ny lehilahy anankiray tany amin'ny tanin'ny Geraseny. Dia izao ry havana Jesosy moa rehefa tonga tamin'io tanàna atao hoe Gerasena io dia nifanena tamina lehilahy iray izay hoe nifatorana fanahy maloto maro be efa nandritra ny taona maromaro. Dia rehefa io lehilahy io moa izany efa tsy tafitoetra tao an-trano intsony efa teny amin'ny fasana no mipetraka. Dia tao anatin'izany moa ry havana dia nididiany Jesosy mba hiala amin'ny fanahy maloto ao anatin'io lehilahy io. Dia Jesosy moa nanontany azy hoe iza ny anaranao. Dia namaly izy hoe legiona fa tsy legioma sao diso fandray tsika. Dia izany legiona izany moa ry havana araka ny voalazan'ity tantara ity dia fanahy maloto maromaro izay efa nitoetra ela be tao anatin'ity lehilahy ity. Dia tao anatin'izany moa ry havana dia mifona tamin'i Jesosy izy a. Dia mifona mba hoe andidiny azy akany anatin'ny antsana lalina fa mba dia sady hoe mba hiditra any anatin'ny kisoa moa izany ny fanahy maloto izay tao anatiny. Dia rehefa nididiny Jesosy dia niala tao anatiny tao izany fanahy maloto izany a. Dia mivarina tany anatin'ny kisoa dia ny kisoa moa tamin'izany nitratrevatreva mivarina tany anaty antsana ho any amin'ny farihy dia maty tany. Dia vita izay a dia afaka somatsara moa ity lehilahy ity. Dia ndao moa vakitsika amin'izay moa ny eo amin'ny andiny 9 ka hatramin'ny 7 hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao toy izao hoe ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra eo aminy nefa nampidiany Jesosy izy ka nataony hoe modia ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Amen. Dia ity andiny 7 ka hatramin'ny 7 indrindra moa ry havana no akatsika fankaherezana amin'ity alina ity. Dia Jesosy raha naneraka an'ity lehilahy izay ngejany Satana ity moa ry havana malala dia naneraka azy mba hijoro vavolombelona amin'izay hoe toerana misy azy tamin'izany zava-magaga nataon'i Jesosy taminy izany. Dia ho antsika koa ry havana tsika izay mety efa hoe nandray valim-bavaka sy natsiaro ny famonjen'Andriamanitra manokana teo amin'ny fiainantsika na hoe nandray fanasitrana na
tamin'ny alalana délivrance ohatra na tamin'ny alalana toriteny nakasika ny fonao ohatra dia mety efa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ianao io ry havana mety efa olona taizana retina ianao tsy haiko sy zavatra efa niainanao mety olona mamilava ianao olona mpangalatra ianao olona mpandainga ianao mety nanana fahazaranjady zay fa tsy mety niala taminao mihitsy fa niainanao foana dia nafahan Jesosy tamin'izany ianao ry havana dia andao ry havana andao anambara amin'ny manodidina antsika amin'ny olona izay tokony hoe andrehany zany fahagagana sy fahasoavana nataon'Andriamanitra tamintsika zany ry havana malala fa tian'Andriamanitra hanao tahaka ny lehilahy io koa ngetsika ry havana dia mba izany rehetra zany mba hanehoantsika foana voady eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny zany zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany ry havana dia izao ry havana Jesosy raha nanafaka ny ty lehilahy ty izay hoe nitoeran'ny fanamalody ty dia niteny hoe izy tsy niteny hoe mitoery ianao eto amiko na hoe mipetrahany an-tranonao fa niafatry ny Jesosy havana malala tamin'io lehilahy io dia hoe ambarao amin'ny olona ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao izany ny ten'Andriamanitra tamin'ny ry havana dia izany ten'Andriamanitra zany koa ry havana takian'Andriamanitra amiko takian'Andriamanitra aminao zany ry havana mba hahatonga antsika anino ampahery olona ry havana malala hahatonga antsika mba ampahery olona izay hoe mety mbola gejain'ny fahazaran-dratsy ny olona izay mety hoe mbola tafasaraka amin'Andriamanitra dia izany ry havana dia amin'ny alala fijoroantsika vavolombelona foana mba hoe ahatonga ny olona ho ahafahan'Andriamanitra ihany koa mba voatarika mba izany zany fahatsaràn'Andriamanitra zany mba hatsapany zany herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny zavatra rehetra atrehantsika zany ry havana malala dia ohatranahy zao ry havana za taloha azo isaitanana zany hoe fitiavako miaino hira fiderana zany sy ny hoe miaino toriteny zany mamaky baiboly hoe fa tsy tenena tsony tsy mba fahazarako zany ry havana dia raha hoe mandeha hiaino toriteny dia ngambany ataontsika hoe indray mandeha isan-kerinandro amin'ilay mandeha am-piangonana reny ihany tamin'izany fotoana tena hoe zavatra mahasarika sy mahaliana dia zavatra ilay mahatonga fisarana amin'Andriamanitra zany ry havana izany fahazarako taloha fa amin'izao ry havana za nijoroako vavolombelona aminareo tena hoe satroko foana ry havana ny haino toriteny dia satroko foana ny hirahira fiderana hiaino hira fiderana raha hoe mbola hiran'izao tontolo izao fenoko taloha dia tena lasa le hira fiderana mamelombelona ny ato anaty sy ny fanahiko ato zany no tiako henona mandrakrefa dia zany rehetrarehetra zany no tsy avaiza fa avy amin'ny Jesosy ry havana dia fantatro fa fanovan'Andriamanitra anahy zany fantatro fa zavatra kasika nataon'Andriamanitra anahy zany dia anisany hijoroako vavolombelona aminareo dia izao ry havana malala raha ianao ilay olona mbola tsy haiko mety mbola misy fahazaran-dratsy ianao mety mbola mpamono olona ianao na mbola tafasaraka amin'Andriamanitra mihitsy zany ianao dia ndao ry havana tapao ny hevitra fa mbola afaka ny anana sitrana anao Jesosy malala dia afaka aneho ny voninahitra Andriamanitra ianao anambara ny fanafahany ianao fa mbola vonina ny anafaka anao nge Jesosy ry havana dia azadino ry havana fa ninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia manala antsika isan'andro surtout zavatra lehibe fananana fiainam-bavaka fanetretena ny fametranao ny fiainanao isan'andro eo am-pelantanan'Andriamanitra ry havana malala dia mino fanaherinao tao anatin'izany teny izay nentiko taminareo teto izany dia zay ny afatra ao antsika ry havana dia mahazotoy ianao mijoro vavolombelona mba ho fanasitranana ho an'ny hafa tahaka ny olona be da be zay fa mijoro vavolombelona eto renao isan'andro eto amin'izao fandaharana izao ry havana dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay alleluia amen alleluia amen amen be mihitsy
mahafinaritra anahy le ahatsiarovako le olona anankiray isaky miresaka aminy amainina be mihitsy paster, amainina be mihitsy. Fa tena amainina be koa zany ranambavy Lovlia, alleluia. Tsara ny toriteny, mankasitraka. Hotahiny tompony a, ianao zay nitondra ny teny, alleluia. Zay aza mahery, nefa zay efa mba mihaino toriteny foana, fa tena mahery amin'le toriteny a, ary tena nandray hafatra indray tamin'ity androany ity a. De tahiny tompo ianao sy ny ankonanao ranabavy Lovlia, mifanatera amin'ny ankonanao a, de Andriamanitra ny hamaly fitenao a, tamin'ny asa n'Andriamanitra izay vitanao a tamin'ity androany ity, alleluia. De mahereza foana hatrany hatrany a, de mandrosoa hatrany hatrany a, Andriamanitra hamaly fity anao, de ho ampiasain'Andriamanitra foana anie ianao a, ary ho ataony solovavany foana, de tsy avela niala eo anatrehany a mandrakizay. De misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka azy satria ny fankasitrahanareo koa de mampahery be anazy, mbola ahafahany mandroso bebe kokoa indray a ao aorianao. De mankasitraka anao satria hitany daholo ireny fankasitrahana ataonareo ireny. De raha ohatra ianao mbola tsy mpitory teny a, de teneneo za koa Jesosy mba te hitory teny, fa rehefa mpitory teny ianao a, de teneneo za koa Jesosy a hamita ny anjarako koa, halleluia. De ho tain'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Luka 5:20 hatramin'ny 7:30. Raha tsaronareo tsara de voaingana kely tsika no nitory an'izy io, izy manontolo io nitoritsika. Tadinareo? Angambany iza no nitory an'izy iny? Tadidin'ny tojo ve? Tojo mantsy tena tokony hatadiana satria tojo mpamintina. Nisy anankiray a nitory an'izy io voaingana tsika. Mety mbola tsy ampiray volana zay raha tsy diso ny eritreritro. Iza no tadidy an'izay? Le tompony toriteny mihitsy tonga de tokony mahatadidy an'izay. Iza no nitory an'izy io a voaingakaingana. Fa na de voaingakaingana tsika nitory an'izy io a, de tojo ihany nitory an'iny e. Tojo mihitsy ke nitory an'le izy, alleluia. Tamin'ny toriteny tojo farany teo iny sa alleluia. Ary rikanto hoe de natadidy hoe tojo mihitsy ary. Fa tsy hoe iny kory ny averintsika hoe efa mela belarana an'iny, Andriamanitra koa tsy lany teny a atao amintsika amin'ity androany ity. Ity de araky lera teo mihitsy a, nampisehon'i Jesosy ny heriny. Nisy niseho azo dadany teo amin'ny tanàna anankiray atao hoe Gadarena, faritanin'ny Gerasena, ao Dekapolisy, tanàna anankiray a ao Dekapolisy. Niseho azo tena nahery satria de tena namatotra ho lehilahy aman-taonany. Inga legioma io. Mahafinaritra kely izy hoe tsy legioma fa legiona. De tokoa mahita an'io le firy legiona nareo legiona de ohatra mahita karaoty de haricot vert de any fa tsy legioma tokoa fa legiona. Fa niseho azy nanana izy azy legiona e, ary nifehezina rehetra amin'ny taona maro mihitsy olona io, ary sika tsy ho avelany mandrakizay. Mandra-pahatonga ny tongotra mahery anankiray nanitsaka teo amin'ny tany io. Tsy izao ny zavatra nitranga. Voanidina teo fotsiny ny tongotra Jesosy tamin'ny fotoana io. Tonga de nisy hery. Teo de nisy hery niditra teo amin'ilay tanàna. Sambatra kely avy an'izany tanàna mandray an' Jesosy zany. Misy toriteny izay tadidinareo fa ela be mihitsy nisy toritentsika. Mbola hitojo koa zao mety mahatadidy fa tojo mantsy zao isaorantsika anazy fa tena zarainy be dia be mihitsy zao ny toriteny efa tany aloha tany a. De mahafinaritra fa ianao atao mahita toriteny be dia be mihitsy laozareo koa sy pastera satria efa akaiky Jesosy. De jerena finareo kantony tojo a, tojo Mikael. Raha te hijery an'ireny toriteny misy efa taloha be tena hitany départagenio daholo. Mahafinaritra zany raha manao ohatra anazy daholo isika rehetrarehetra de hiparitaka ihany ty filazantsara antsika ity. Misy olona ihany hipakany amin'ny olona rehetra izay tsy ampoizina any. De misaotra anazy tsika satria de miara-miasa akaiky tokoa izy amin'izany fizarana izany satria tsy vitany eny mizara an'ireny rehetrarehetra ireny foana. Misy toriteny izay manao hoe de tsy nandray azy ny olona, de tsy nandray azy ny tanàna. Nisy tanàna
tena hoe marina mihitsy tenin'Roli notafihan'i Jesosy legiona tonga de lavo. Fa misy tanàna tsy nentina androvan'i Jesosy tao amin'ny tsy nentina andray an'i Jesosy tao amin'ny baiboly tao. Fa tiantoka tsy roa lavaka intsony. Fa tiantoka tsy fantatra intsony. Hoe Jesosy tokony nandalo teo aminao fa tsy niraisinao. Nefa zany ny tanàna iray misy olona tena misy fanahy legiona. Miditra teo fotsiny Jesosy, tonga de mipararetra araka le hira teo mihitsy, tonga de mangofotra ny devoly. Maty antoka ho azy zany tsy mampandroso an'i Jesosy zany. Mandalo eo amin'ny olona isan'andro ny tenin'Andriamanitra, fa velany mandalo tsy ampidiriny ao an-tanàna mihitsy. Fa sambatra ny fiainan'olona mandray an'i Jesosy ry havana malala. Miororo ny ratsy. Miororo ny ratsy. De nahazo aina tao inga legiona. Zany hoe legiona fanahy marobe, fanahy ratsy marobe tao amin'ny lehilahy io. Tanova ny tambabe tao ary tsy afaka nanao ninino. Io lehilahy nafatotra io de olon-tsotra io. Mety olona tena tsara fanahy be mihitsy io taloha. Mety olona mamiditra teo an-tanàna. Fa nidirany alosifera sy ny firongony de lasa olona loza be masika be. Rehefa mahita an'ireny olona adala masika reny tsika de zao ny atao eo an-tsaina, tsy le olona io fa le fanahy ratsy ao anatiny. Za misy fotoana mandeha amina toerana anankiray, misy toerana zay aty andafy aloha mahafinaritra. Misy toerana anankiray zay ry havana malala, olona adala daholo miasa ao amin'ilay toerana. Adala daholo. De ianao variana be hoe mbola vao misy olona miala avy any de mandinika tsara hoe satria misy tsy adala ihany koa, satria raha tena adala daholo moa de atao ahoana. Fa misy tsy adala ihany ao le mikarakara an'ireo mikarakara ny resaka administratif sy ny resaka sy ny sisa. Fa raha misy mpiasa 100 ao de 80 adala. Tena adala. Fa aty andafy mahafinaritra. Any amintsika raha any amintsika zany adala zany de efa manary lamba de mirenireny an-dalana fa ny azy tena miasa de miasa zareo. De adala fa miasa de misy asa tena mahavita asa. Misy fotoana rehefa mandalo ao de tonga ao de faly be mihitsy zareo. Za mahay mifandray be amin'ny zareo. Misy anankiray tena tsy mahay vao miala avy any de miazakazaka. Ino raha de ampiresahako eo koa. Mahafinaritra kely. De faly ery le tompon'andraikitra rehefa mandalo ao satria mitondra fifaliana kely ho an'ny zareo satria ampiresahako ao zareo de mahafinaritra be zareo de vao miala avy any de miazakazaka daholo zareo, miazakazaka makeo le varavarankely de miditra ao de io zara tiana tenenina. Zara tiana tenenina de zao. Ao anatin'ny reny olona adala reny misy tsy fahatomombanana aloha. Fa misy olona be dia be koa olona lasa adala de noho n'inona? Noho ny fanahy ratsy tafiditra ao anatiny. De ny fahadalana koa de azo ny fivavahana sitranina tsara mihitsy. Maro ny olona efa adaladala hitako mivavaka fa sitrana. Fa vao miverin-dalana miverina adaladala indray koa. Tena misy zany. Zay efa ny fanerasera tamin'olona ohatr'izany, tena adaladala fa entina mivavaka de iny izy loka daladala eny ihany izy. Fa manomboka mivavaka de manomboka misitrana na fijery hitanao ohatry tsy fijerina adala intsony fa manomboka tena hoe alleloia ao tsara. Ka izao alleloia. Anjara tiana tenenina de zao. Ty olona ity de olona normal be mihitsy. Fa nidiran'ny devoly. De rehefa hidiran'ny devoly tojo kosa miara-miasa amin'ny adala fa tojo tsy adala. Fa
mampimehoaka izany toerana zany e. Miarabanao misy olona miarabanao de dinianao dinianao la misy fihetsiky io la irelavy rey de dinianao aloha de dinianao fihetsiny adaly io rindray jerena endry ty olona ty de alao tsy manao kidaladala rehefa ao satria tonga de afangarony olona amin'ny adala rehefa tena ohatr'izay ny fiainana ray amana idiran'ny devoly de fiainana tsisy mamony de voafatotra de lasa olona loza be de lasa tsisy ninona lasa alan'ny olona de le devoly ao anaty daholo mahatonga azy rehetrarehetra zay de fanohatra amin'izay indray rehefa halleloia Jesosy rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona ianao le loza be io nareo zao mino itsika rehetrarehetra eto teo santo hoe loza be daholo tsika tamin'ny voalohany misy amintsika eto tena tsy laizina mihitsy raha kizitina tena tsy lahitra mihitsy zany zao ka nirongony nge ranabady ka fanaratsy naty za tena teneko anareo za mifoka rongony taloha fa io rongony io tena fanaratsy io ry havana ary tena malasa dala io ary namako efa maro namako lasa dalana io raha mandeha nareo eo amin'ny total Analamahitsy tsy haiko na mbola ao zay na mbola tsy atso avy eo amin'ny total Analamahitsy nareo avy aty ambadika aty de andeha hidina any amin'ny Analamahitsy cité de amin'ny lalana mahitsy kely iny misy lehilahy anankiray lavalava ranjanan'izay de mivezivezy amin'iny izy ohatran'ny olona miasa saina be ohatr'izay de miteny rery tampotampoka izy de meme be tampoka de miarakasaka be tampoka namako iny mpiara mifoka rongony taminay taloha iny raha sina mbola mba hitanareo asa dalana io fanaratsy efa mifokany matsilo de misy zavatra miova mihitsy ny fahitanao tena misy zavatra miova tanteraka mihitsy de mahatonga anao mime zavatra tsy tokony hampime mampime anao ny fahitanao zavatra miova daholo zay taloha tretinao zany hoe mifokany io midina totohatra de andeha hivadika ohatry hidina ny totohatra satria fahitanao ny totohatra io lasa ohatry ny esaila le ohatry zao re mihitsy gaga ny olona hidina tohatra isan'andro midina normal fa andeha hidina an'io zany lasa mitodika ohatry zao satria matahotra enjery ohatry lasa mijadona be le tohatra ka io malasa dala tena malasa dala namako verepe fa lasa dalana io tena marina zany teko anao zany resaka rongony zany ny tenentsika tena misy fanaratsy mihitsy anatiny ao raha mihinana andreny nareo de ajanony fa tena malasa dala io misy fahitana miova ao de misy ohatry ny olona miresaka amina fanaratsy nge reny de miteny rereo de meo azy tampoka misy zavatra tonga misy zavatra miresaka anatin'ny sainao tena marina zany teko anao zany tsitsatsatsatra mahita le tenin'ny anabavitsika teo fa ny fiainana indray rehefa tonga amin'izay Jesosy tonga eo amin'le Jesosy tonga tsika halleloia rehefa tonga ny arabe misy rano de manainga pataloha tena maro izy eo efa mifoka rongonika io manao an'io andeha hiampita arabe anao de fahitanao an'io arabe io rano de manainga pataloha ianao miampita an'le arabe izy daholo zany namako anankiray zay cousin-ko avy mifoka rongony zay de andeha ody izy de io tongony io io tongony io ny hitany mandeha manao ohatry zao de efa tonga eo an-tranony andeha vilany an-tranony de izy de hivily fa ny tongony tsy manaiky mandra-pisava ny rongony niodikodiny eo amin'ny tanàna efa indroapolo ngamba niodikodina mandra-pisava an'iny vao afaka ny ody sy mandeha de fa io zany miditra ny lalan-kely mankany an-tranony de izy te ody fa ty tongony ity tsy voabaikony de mitondra mandeha niodiny eraky ny senamy mihitsy tamin'izany tadidinay mafy kely amana io tena malasa dala io ka be ny zavatra efa hita tamin'io betsaka eo Akazomangy io zay taroa gaga ny olona telo lahy zay eo Akazomangy hitanao eo mivasakosy eo misy rano maloto io de io zay telo lahy avy mifoka le izy atao madinika de le lahy amareny nanomboka le izy tsy mety miara teo am'rano fa manino ela iny de ohatry le mijery aquarium mareny ohatry mahita trondro kely nemo kely mahafinaritra nefa rano maloto feno sainao efa iny koa
gagy ny olona fino reto ataony reto inona ny trondro hitanao amin'ny rano maloto io fa ratsy io a tena ratsy io asory any amin'ny eto ambavaka ny fianakavianareo tsy sotran'io fa ifokan'io fa zava-doza maro zany teko zany fa maro be namako lasa dalana io zay tsy lasa dala satria zay tiany Jesosy alleluia mba nanana programa ho annay Jesosy alleluia de zao ravana malala tonga Jesosy natongavan Jesosy teo ny hoe de naninona tonga de afaka io lehilahy io de tsy le izy tsony tsy le olona taloha tsony tsy nila ny fatorana tsony tsy nila nafatotra tsony ny olona manana an Jesosy tsy mila fatotra satria tsisy fanahy mila fatorana satria novahana de rehefa voaniditra tsosy tonga de nangofotra izy ry zanak'Andriamanitra afo indrindra ny devoly a ninona herin'ny devoly ninona herin'ny Losifera le tsika ny Andriamanitsika mahery noho ny mahery ary ambony noho ny ambony vao tonga Jesosy hatram'izay io Losifera io devoly io tena nanjaka teo zay tiany atao de nataony fa tonga Jesosy hakany anazy tonga Jesosy hanafaka ny anazy ary androany a amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mandray an'izao fandarana zao raha misy fanaratsy mamatopatotranao tato tokantranonao ao de miditra ao zao fandarana zao miditra ao ny tenin'Andriamanitra de Jesosy ny miditra ao anatin'ny tokantranonao ny fiandroany ity de miditra ao akatarena misy fiainan'olona eto voafatotra misy fiainan'olona eto tena bloqué tanteraka misy fiainan'olona eto tsy mbola nahita mangirana teo amin'ny fiainana satria maninona satria ny fatoran'ny legioma fa tonga ny fotoananao sy Jesosy halleloia tonga ny fotoananao sy Jesosy de amin'ny anaran'i Jesosy délivré daholo zay olona mandray an'izao fandarana zao amin'ny anaran'i Jesosy tena anatin'izao fandarana zao miteny amintsika eto Jesosy ry havana de ny fanatrehany tena anatin'ny tokantrano rehetrarehetra any amin'izao fotoana zao miditra any a de mijalijaly ny devoly tena efa misy devoly milavolefo no tokantranon'ny olona ao amin'izao fotoana zao zay tokantrano nanjakan'ny devoly hatramin'izay fa na ny fantrana fa na ny arety mandringana fa na ny aretina mitaiza fa na ratsy rehetrarehetra bloqué fiainana mahamaizina fiainan'olona rehetrarehetra io milavolefona amin'izao fotoana zao na legiona ny ao anatin'izany olona zany na izy na namatotra matona ny firy anaran'i Jesosy afaka izany niozina fa na niozina rehetrarehetra fa na fahafatesana rehetrarehetra reny misy olona tena tsy zarizary mihitsy ny fiainana amin'ny taona amina nandritra ny taona maro tsy zarizary ny fiainana fa tena mamiratra kely de maizina zany ny atao hoe fatoran'ny legioma fa isy fiainan'olona tena isokatra amin'izay eto manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy tena raiso zany raiso am-pinono zany ry havana malala fa miditra ao gerasena Jesosy ny fiainanao io ny gerasena ny fiainanao zay voafatotra io ny gerasena ary legiona ny namatotra ny fiainanao mahatonga ny fiainanao ohatrany io délivrance safiry zany nandalo teo amin'ny fiainanao fa eo ihany legiona fa amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy de misy lehilahy anankiray a Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ilay Jesosy Kristy tompony sabata miditra anatin'ny tokantranonao amin'ity androany ity de manapatapaka ny zioka rehetrarehetra manapatapaka ny gadravy rehetrarehetra de hanafaka anao izy halleloia ianao za matahotra an'izany anarana zany misy olona matahotra an'izany anarana zany Jesosy Kristy tompony sabata inona natoranareo an'izany anarana zany ny anarana mahery zany raha tsy fantatrareo zany ny anarana halleloia niditra tao gerasena tamin'ny fotoana io sokafo ny fonao de ampidiro amin'ny fiainanao izy zay lafim-piainanao rehetra atao vidirany atao vitsahan'ny tongony hidirany fa teneniko anao fa androany any de lavolefony eo amin'ny fiainanao zany devoly zany lavolefony eo amin'ny fiainanao zany legiona zany halleloia amen ho tanteraka ane zany amin'ny anaran'i Jesosy
zao zavatra nitranga rehefa andeha ny tantara de tonga de iny moa tonga lefa Jesosy tany amin'ny kisoa le fanaratsy de trotrongotrongo tany efa nazavaintsika iny tamin'ny toroteny mitojo fa zany ny fatoantsika eto androany de ny fiainan'ity lehilahy ity, ny avant sy ny après, ny avant sy ny pendant sy ny après, zany hoe ny teo aloha nandritra sy ny ao aoriana ny fiainana, inona ny zavatra mitranga aoriana ny fiainan'ny olona ray voafatotra, inona ny zavatra tokony hitranga aoriana ny fiainan'ny olona ray voafatotra. Ary Jesosy manome lesona antsika eto ny aminy tsy tokony hanginan'ny vavantsika fa tao amin'ny baiboly tao ry havana malala de ny rahan'i Jesosy daholo na ankolaka na mivatana ny olona rehetra zay nanaovan'ny fahasoavana mba handeha. Halleloia. Misy le vehivavy misy le vehivavy Samaritana any Jona 4:4 zany mahatonga antsika averiko foana raha misy olona miteny aminao hoe vehivavy aza mitory teny fa maninona no mitory teny ny vehivavy eo aminareo ry fandarina andramoka izao de teny hoe tokony hitero teny mihitsy vehivavy de tsy maintsy isy teny aminareo efa miteny androany zao miteny hoe nareo vehivavy mangina aoka angina ny vehivavy de asevo miresaka aminay izy fa tsy asena mangina vehivavy de tsy mahazo mitory teny fa jerentsika tsara mihitsy hoe inona tamin'ny fotoana inona i Paoly no niteny an'izany de teo amin'ny tanàna inona ny zavanitranga tamin'izany fotoana zany zay foana mantsy ny problème ny olona mitory teny manao fampianarana nefa tsy mandinika lalina fa tsika rehefa ohatra hoe misy zavatra ohatrany de jerentsika inona no antony ary mandray atendrony kely daholo ny olona mahatonga andreny zavatra rehetra amaevan'ny olona lalàn'Andriamanitra ohatra kely fotsiny zoana de tena keto fa satria misy olona vao de tena koa hoe ny mihinana zavana maviny tsy mihinana de iny de ozy ny olona hoe kisoa zay satria le kisoa efa tian'ny olona foana na zay koa ary ty andreny taloha de avadiky ny olona am'zay fa iny tsy resaka an'izany fa iny resaka eo amin'ny olona izay mifidy ny hina-kena sy ny olona mifidy ny inona zava-maniry fotsiny. Ny végétarien zany tsy mihinana izy na atody ary izy hoe raha ty tsy hinana an'ity za de tsy mihinana izy na atody fa zava-maniry ihany no haniny de indraindray mihinana hena de fanamavomavo tenareo ve de nareo de tena raha ve de hoaninareo aina nge io vononareo de sasandray miteny hoe tsisy an'izany fa natolotr'Andriamanitra ho antsika nge ny zavatra rehetra zavatra madio rehetra ho antsika de zay zao ohatra de fandraisan'ny olona atendrony an'izy de lasa hoe efa hoe aza manamavony tsy mihina zay mihina kisoa aza ka ny kisoa zany tsy fihinana mihitsy tao amin'ny baiboly hatramin'izay ka hatramin'izao. Alleloia. Hatrany amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apocalypse misy indray miteny hoe Petera raiso vonoy ka handro de izy ny olona fa efa nodiovin'Andriamanitra daholo zavatra de tonga de hitanareo aza fa diovin' Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny henan-kisoa tsy marina zany fa keo ny soramandry de ny amin'ny Cornelio zany hoe Cornelio no hita teo raha manofy enjehan'ny omby ianao tsy hoe raha pitso reo tena enjehan'ny omby tokoa zay mampahitana ny fahitana fa misy olana mety misy olana mitsanga aminao mety misy mamosavy anao raha ohatra manofy anao mahita fitrondro endrika fitahina be zany tsy hoe trondro lokanao raha pitso azonareo le izy fa fahitana trondro fa ny dikan'izay endrika fitahina azonareo le izy ohatray zany le izy de raha nahita fahitana i Petera momba ny amin'ny biby maloto de tsy biby le izy fa Cornelio menakavy izay gentilisa maloto teo amin'ny zanak'Israely tsy mifampikasokasoka taminy zany hoe tahaka ny biby maloto tahaka ny zava-padiny satria fady amin'ny zanak'Israely ny ila anandraraha amin'ny hafa firenena fa ny tena androany rehefa nidioviko daholo reo fa nidiovin' Jesosy daholo teo ambony hazo fijaliana na jiosy na tsy jiosy na andevo na tsy andevo zay le izy azavaina amintsika foana zay fa tsy hoe raisina ohatr'izay fotsiny le izy de eo mantsy ny problème izy le mandray an'le zavatra tendrony ohatr'izay mahatonga ny olona diso-hevitra foana eo amin'ilay izy de teto zany de nisy an'le vehivavy Samaritana de ny olona miteny hoe ny vehivavy aoka anginy ianareo vehivavy aoka anginy de tsy mitory teny dika zany tsy mitory teny ary eto amintsika eto fotsiny anaky telo lahy ihany zay ato anatin'ny gropy
zay maresy ro hitanareo mitoritendreo za nge de rahalahy Jonatana de rahalahy Tojo zay nge zay telo lahy no mba atao anaty groupe eto fa vehivavy daholo reo manao zatao reo vehivavy daholo reny Berta vehivavy Yama vehivavy Tsiry Amboaramela Razana Monique Eliana Nambintso Rodine Marie vehivavy daholo ko raha reo tsy toriteny reraka ihany zay telo lahy fa zao ry havana i Debora mpanompon'Andriamanitra i Rota mpanompon'Andriamanitra ary nanao ny asany daholo ry Estera mpanompon'Andriamanitra halleloia nanao ny asany daholo ary Lydia be de be tao amin'ny baiboly ka ny vehivavy ty rehefa navondresaka tamin'i Jesosy de zao ny teneniny hoe halleloia 9:20 amin'ny Jaona 4 rehefa avondresaka tamin'i Jesosy teo zany lay vehivavy Samaritana de nahazo an'ilay loharano ay nahazo ny amin'ny Jesosy de zao ny tenandroandro hoe de nandao ny sininy raha vehivavy ka naka ny tanàna nanao tamin'ny olona hoe andeha izaha roa lehilahy izaha roa isika izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angano Kristy de nivoaka ny teo an-tanàna olona ka nakeo amin'ny Jesosy inona zany nataon'ity vehivavy ty nanambarany amin'ny Jesosy nandeha nody izy de naninona de nandeha nanambara ny amin'ny Jesosy nitoriteny nge nitoriteny zany tsy voatery anao manana fahalalana be baiboly be mampianatra de mahay verset be de be fa mitoriteny zany mitory filasan-tsara halleloia zay fomba anambaranao an'le izy ty vavy ty zavatra tsotra ny teny tamin'ny olo zao nge tenen'i Jesosy tamiko fatany daholo reto momba andao hijery azy fitoriteny zany mitarika an'iny mitarika ny olona ao amin'ny Jesosy de nirodorody ny olona de nahitan'i Jesosy daholo ny olona nanambara izy ny fahatsaran'i Jesosy mba tiany zaraina tamin'ny olona amen ry havana halleloia misy an'le lehilahy le tana zao misy an'le lehilahy le tandapa Etiopiana leny amin'ny asany apôstôly toko fahavalo efa nitoritsika iny zao tonga tany aminy de tamin'ny alalan'iny de tonga tany Etiopia ny filazantsara ny finoana kristiana satria ny lehilahy iny nitondra inona nitondra tamin'ny olona ny amin'ny Jesosy zara raha tena ary eo amin'izay raha io Andriamanitra tsy izy io fa misy zay Andriamanitra tena niona tamiko Jesosy Kristy ny anarany zanak'Andriamanitra izy de nitory de nanambara ny fahatsarana zavatra tsara za nge vita batisa de niova ny fiainako halleloia halleloia zay le zavatra natao misy an'ilay zavatra tiana tenenina eto de zao misy an'le mpiandro fonja misy le mpiandro fonja tamin'ny andron'ny Paoly sy Silasy le tsika namony tena ina nataony rehefa tsy rehefa avy eo lasa nentin'ny ankonany nentiny tany an-trano izy mirahalahy de sady dioviny ny feriny nentiny tany an-trano de nizarainy tamin'ny ankonany de nambarany tamin'ny ankonany zavatra niseho hoe tena niroro reto ny fanorenana ny trano tapaka daholo ny gadra ny vono farafarana rehetra tena mahery ny Andriamanitra reto reto tanao nitory teny reny olona reny misy lehilahy anankiray miaramila sosotra amin'ny baiboly zay misy an'ity minao fantatra hoe ty tatary ty misy anankiray amin'le film La Passion du Christ iny hita tsara zay zavatra zay azara tena nisy misy miaramila pomaso tam'ireo miaramila reny poka maso tsisy vomaso tsisy maso iny fa le Jesosy rehefa le fonina de le rano sy le rà mipitika nisy pitiny kely mipitika tamin'ny masony atao de nahiratra iny lehilahy iny zao ny zavatra nataony iny amin'ny La Passion du Christ izy tena hita tsara mihitsy fa tonga saina be zay izy hoe ty za tena hiratra iny zao azo antoka nandeha taiza izy nody izy de nitory tamin'ny ankonany hoe za reto tareo masoko io nareo natadidiny masoko taloha taloha tsy nahita tsisy voamaso kory ary fa nisy lehilahy anankiray zay reto trobarana tamin'ny lefina ny lany voany
nisy piti-dra kely nipitika tamaso de io za hitanareo. Halleloia. Fa raha tsy nandeha nitory ny teny an'izany izy tsy fantatry ny olona fa ny rahan'i Jesosy manasitra de iny olona nangetaheta daholo am'izay mba mpambeo am'izany raha zany koa. Aiza nahitako an'izany. Halleloia. Ka le lehilahy teto le nivakiny anabavitsika teo te hanaraka an' Jesosy izy rehefa avy eo. Gaga ny olona ka izy teo de sitrana. Nisy fiovana tsapa-hitanana zany teo amin'ny fiainany. De tena hoe tena raiky tahotra ny olona tena hoe tena tonga de le hitanao tonga de le latsaka amin'ny masoara. Tena sitrana ve? De nika andeha hanaraka an' Jesosy io any amin'ny andininy fahavalo amby telopolo ka io indrindra tsika niditra amin'ny tenin'Andriamanitra mantsy hoe io ny teny ifatoantsika androany andininy fahavalo amby telopolo. Ary le lehilahy zay mivoahany teo io de nangataka mba hitoetra aminy. Hoe andeha hanaraka an' Jesosy. Anaraka anao a Jesosy io. Halleloia. Hoe andeha hanaraka anao Jesosy tsy navelan'i Jesosy. Mahavariana zany Jesosy tsy averako manaraka ahy ianao. Fa maninona ary nefa le olona mba te hanaraka. Satria raha nanaraka an' Jesosy iny lehilahy iny de netiny nanaraka azy miaraka am' Jesosy hiala teo amin'le tanàna ny zavatra ngezabe izay nataon'i Jesosy. Ity lehilahy ty de tsangam-bato. Eo Analakely misy tsangam-bato ndra Laimongo. Tsy haiko raha mbola ao zay na tsy otsony. De io tsangam-bato io de fantatry ny olona zay mandalo fa nisy zany ndra Laimongo. Misy ny tsangam-bato ny 29 mars de zay rehetra mandalo eo de mahatsiaro hoe nisy zany 29 mars tamin'ny 1947. Ity lehilahy ty ry havana raha nandeha hanaraka an' Jesosy de tsy nisy tsangam-bato teo amin'io tanàna io de tsy fantatry ny olona fa nisy zava-mahagaga nataon'Andriamanitra. Ozy Jesosy mandana any lomody any an-trano de ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Ka nandeha izy de nitory erany tany lasa mpitory teny nitory. Fa nga io mpianatra nitory teny. Nga io lehilahy io nianatra nitory teny. Tsy nianatra io. Isika reto tsisy nianatra nitory teny. Fa ny teny fotsiny andana torio. Mandehana torio. Zany hoe ambarao fotsiny ny mitory teny ry havana. Eny an-dalana ianao mianatra. Halleloia. Mandroso tsikelikely amin'ny alalan'ny fahaizanao fahalalàn-tenan'Andriamanitra. Fa ny anahy manokana ny anay mivady ny netim-boan'ny fitorin-teninay de fijoroana vavolombelona. Amin'ny volana Marsy tsika raha mbola tsy tonga Jesosy. Raha mba manana fotoana. Raha mba misy zany fotoana zany. Raha amen'Andriamanitra fahafahana anao an'izany tsika. Mba fanirianay mivady zany hoe ankalazany faha 5 taona nanaovana asan'Andriamanitra. Tsy hoe nampanompon'Andriamanitra anay fa zay nanomboka 2008 zay satria Mars 2007 zay nanomboka nivavaka fa mai 2008 nahavitana batisa anay 4 mai 2008 zay natao batisa nanomboka namponompon'Andriamanitra anay hoe nandray asan'Andriamanitra am'izay. Fa nanomboka Mars 2007 kosa na mbola tao anaty olana izahay de efa nanomboka ny joro vavolombelona tamin'ny olona. Ary nanam-pinoana fa ho avy ny fotoana tsy maintsy ho afahan'Andriamanitra ka na zavatra kely de tsy nahamenatra anay ny joro. Oh Jesosy zay anaraka anao. Aza manaraka aho ozy Jesosy mijanona eo. Halleloia. De ambarao zay nataoko taminareo. Mba ho fantatry ny olona fa velona Jesosy. Mba ho fantatry ny olona fa manapaka trosa Jesosy. Raha izany ry havana no tsy nijanona nanao mpanompon'Andriamanitra de tsy fantatrareo hoe nisy zany zavatra zany. Naheriny ianareo tamin'ny ovintsika nitory teny farany resaka zare joro vavolombelona taminareo le hoe tsy misy zay tsy hainy atao. Iza nitory an'iny teny iny hoe tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao. Iza moa nitory an'iny iaina angambany. Naheriny ianareo hoe ino nampahirianareo anisany nampahirianareo le fijoroana vavolombeloko. Ary nenay de re fijoroana vavolombelona reny no nentinay nitety
taloha zay entin'ny pasterana mihitsy de mitantarandreny fotsiny andehanana itsika ny fiangonana mba haniny mba hampaherin'ny olona ka ty lehilahy ty tsy navelan'i Jesosy nandeha nanaraka taminy fa nasiany nody mba haniny mba hanambara atao vita na fijoroanao fotsiny ary de efa fitoriteny hoe ozy ny tsy hoe demoniaka izy mihitsy io vao mijery azy fotsiny tena misy Andriamanitra raha iny olona iny ve ny lasa ohatriny tena velona Jesosy ka ohatrany ka ato amin'ny tsy navelan'ody izy mba hitory isika ingery avany tokony mitory tsika misy fotoana hitanao zareo rehefa mitory teny eto de mitantaranareo an'izany za boka nitrosa ohatr'izao zako nge ndesy lahatra miteny andreny fa za tena ekonomizany fianakaviako akaiky tsy faly amin'ny meno hoe zany zavatra ohatry hoe fantatra hoe tsara fa zany zavatra zany zavatra tokony mamenatra rehefa misy olana tsika de kobonitsika le izy kobonitsika ho atsika ko andeha ho atao gazety kosa ve ny fiainana de tsy maintsy azoko antoka fa raha ny fianakaviako de tsy resy lahatra mihitsy saniko ve de teneniny amason'olona hoe ianao nanan'olona de marina ange nefa ny endry zareo fiainanao ve de voakavoakanao hoe aika azita dio fa ianao koa mba manana ny maizy anazy any ny fianakavianao ohatra hoe mbola tsy nisy tamin'ny fianakaviana mihitsy zany olo hoe nigadra zany hoe fianakavianay hoe iny gadra zany efa tamin'izany saika ny gadra mihitsy zany hoe enatra ho an'ny fianakaviana de natao ny zavatra rehetrarehetra ary ny fianakaviana tena isaorako an'Andriamanitra isaorako an'zareo tao anatin'izany olana izany fa niezaka ny fianakaviana nanampy anay ezaka samy nanao zay ho vitany fa arak'le ira teo ny vitan'ny olombelona misy fetrany ary ny reniko iny anisan'ny tena hoe tena tsiarovako azy mihitsy tsy nanary mihitsy tao anatin'izany fa tena hoe tena niditra tseritra tao anatin'le olana mihitsy fanohana tamin'ny mampionona teo fanohana tamiko misy fotoana tena reraka tanteraka tamin'izany fa tsy tantiny fokotsony le telefona maneno de ny telefoniko ray tazomy mampionona ny telefoniko ray tazomy mamako de zay miantso de efa mamako mamalina mampiona za tena efa reraka tanteraka aiza ny volako eka ny mamany ihany ty fa zao ay mampionona ihany ty fa de zao azonao zany hoe inona zavatra mitrano tsy hoe fifalian'ny fianakaviana ny aheno anao hitatatan'ny olanao hoe anao ikitika olona boka nitrosa karaha anakirakoty salama boka nitrosa fa fambaraka ke zany satria maninona satria mba misy ihany hoe mafiarovana n'izany zavatra zany mamelo maso ny ray ny anarany ray azonareo izy fa nefa de zao alleloia raha angina daholo ny olona nanaovan'Andriamanitra zavatra de mijanona ho Andriamanitra maniditsidina de ohatra fandraisan'ny olona an'Andriamanitra zao inona ny fandraisan'ny olona an'Andriamanitra zao fandraisan'ny olona an'Andriamanitra zao de zao mandeha vavaka ny olona manao masika misy miaramila miambina sao de misy terrorista miditra any am-piangonana hitanao le Andriamanitra andehanana sisa efa inona efa Andriamanitra maniditsidina sisa tsy havitany inona za mitena anareo foana tsy possible za amin'ny fiangonana hoe andeha vavaka eo de ambena miaramily zany ireo miaramily reo ary tokony ampresianao hiditra am-piangonana andao de hoarovan'Andriamanitra nareo satria misy fanatrehan'Andriamanitra misy fiarovan'Andriamanitra mariny zany teko anao zany ka raha ohatra zany nandeha nanaraka ny Jesosy daotsika fa tsy mba nijanona nitory laza ny zavatra mitrano de endrikendrika fotsiny ny fivavahana fa tsara fatarao fa eto amintsika eto tsy endrikendrika ny fivavahana fa zavatra iainana misy lehilahy anankiray atao am-baiboly ao amin'ny Jaona 5 eo akitsika zay Jaona 5 za androany tena ampahiriziko mihitsy ianao androany ianao aza menatra mijoro vavolombelona amin'ny nataon'Andriamanitra anao zany zay vady de tsy mba menatra any amin'izany
ary tsy mba mamenatra anay mandrakizay ny teny fa zay tsinotsinona ary tsy navita ninina ary tsisy ny raisina raha tsy ny amin'i Jesosy. Misy lehilahy anankiray amin'ny Jana 1:5 lava be tantara io fa teraka jamba ity lehilahy ty. Nisy lehilahy jamba teraka hatramin'ny mbola kely de tsisy voamaso mihitsy. Ohatriny hoe momba ihany zany fa izy ndray maso mihitsy ny tsisy. De tany hoe tena tsisy ninona re mihitsy hatramin'ny mbola kely. Fa rehefa fanay tamin'i Jesosy izy io de zao tena Jesosy hoe nandroza tamin'ny tany Jesosy de nasiany fetany masony de nalefany tany amin'ny rano Siloama, fa ry Siloama de nanasany tarehy de niverina nahiratra. De gaga ny olona ka raha lehilahy de mpangataka zay isany azony atao. Andininy fahavalo de koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka le mpangataka atao izy niteny hoe tsy ty va le mipetraka nangataka de ondry zany izy ty ary kosa ny hafa tsy izy io fa hoy kosa izy zany hoe izy. Halleloja. Jaona 1:7 io andininy fahafito azafady andininy fahavalo sy fahasivy mareo amin'ny baibolinao io. Ko izay mifanolotra taminy ary izay mifanena taminy de nahita azy de niteny hoe taloha izy jamba mangataka fa jamba tompoko aho de meny olona vola tsapaina ngata tsy misy afa-tsy 500 ariary tompoko aho satria tsapaina de fatany mangataka fa jamba tompoko misaotra tompoko am'le ray alina mihitsy izany misaotra tain'Andriamanitra. Halleloja. De zao kaka am'izay ny olona jiovy to lasa nahita de izy ny olona tsy izy io tanao tonga ny olona miteny tsy izy aniretreritra hoe olona tsisy maso ny avana lasa hita tsy possible tsy zavatra tsy possible zany de izy ny olona tsy izy io fa olona mitovy. Za taloha misy mpanao politika zay tsy teneko anareo de lazainy olona fa tena mitovy be amiko mihitsy nareo ka mpiavana nareo sy any de tena anazy misy mpanao politika zay ohatsy za tsy teny fa ka nareo sy any na mpianaka za misy ro mpiavanana angambe anao sy anina tsy olona ray ny tena anazy zay fa olona maromaro ary ny olona tokoa zay mianaka indray andro ty hoa zany le lazay tam'zany hoe mbola nisy volo izy koa misy volo tapaona ihany zay satria izy zany lasa nanao ny vitobila tamiko de nisy atao trano zay ny tena ohatra mitovy maro izy io izy ny olona tena izy mihitsy de sasa de aza de manaiky rebereben'ny olona reo soziany io tsy izy io fa zao ny teniny za mihitsy ny izy ka izy indrindra eka ho izy indrindra ty za zay aloha de efa fitsoroana zay aloha de efa fitsoroana. Halleloja. Ny olona tonga de mitsoaka raha olona menamena be de be raha ny olona anaovan'Andriamanitra zavatra fa menatra tsy miseho amin'ny olona hoe izy iny fa ny azy na mafisana za mihitsy ty ka za le tsinona za le jamba tsy nahita ninina za mihitsy izy mihitsy ty zany hoe izy. Halleloja. De tsy neken'ny olona mihitsy le izy na de fantela izy hoe izy no izy satria tsy tian'ny olona ekena mihitsy hoe nanao zavatra mahagaga Jesosy. Ny Jesosy nge ravana teneko anao fa nezahan'ny olona nitakonana foana ny zavatra tsara nataony hatram'izao tsika miteny zao de zahan'ny olona takonana fa ny anjarantsika de maninona miezaka mampiseho na tezahan'ny olona takonana azy. Misy fotoana zao tsika mijoro olombelona tena nisy ohatrao de ny anjely mihitsy nahatra n'izy de izy ny olona manao resa-jazako zany hoe de izy le te anakona fa na niza te anakona sokafy ry havana ambarao amin'ny olona ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Iza ary ny anambarana zany iza iandry an'iza ary tsika iandry an'iza hoy Jesosy aza mody andanambarao de nambarany. Ary ndray aman-dreniny ty lehilahy ty rehefa vakitsika
tsy ovakiko manontolo menatra ny ijoro anatany olona iva le zanakareo tena teraka jama ve izy de antaniry izy izy efa lehibe fa tsy haiko mariny tsy te hiteny nefa reo ray aman-dreny nahita fa Jesosy nanasitrana fa tsy te hijoro reo olona reo tsy te hitory reo olona reo matahotra reo olona reo nitory fa le lehilahy tena nitoizana hatramin'ny farany ary de 1926 de niantso le jamba teo aloha ndray izy ka nanao taminy hoe voninahitra Andriamanitra zay malala fampanody zany le laza satria efa fatany hoe nanasitrana indray Jesosy de nekely fa hoe Jesosy io fa lazainy fa hoe avy amin'ny devoly Jesosy lasa ao amin'ny fampanody zany lehilahy zany zao zavatra noteneniny ary tena tiako io teny io nampiorina natao amin'ny natin'izao finoana izay misy anazy io teny io 1920 ozy le fariseo izay malala fa mpanota zany lehilahy zany fantatray zany mpanota ianao tsy nalala vao fitaka ianao zao no teneniny 1920 fa izy namaly Mario am-paibolinao ty azafady any mba Mario am-paibolinao ty fa teny efa ela de ela izy zany no mariako tao anatin'ny baiboliko halleloia de zao zavatra teneniny fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanota izy na tsia zavatra ray loha ihany ny fantatro jamba teo aloha fa mahiratra azy ao halleloia vitavilona hoy izy mamako efa nitanahako nanomboka ny vavako ohatr'izao tadidiko mihitsy ny tenin'ny mama ahoana le ty bainina za mantsy fiantsana ahoana le ty bainina sao de mba saikla le ty misy an'izany io satria nge mama zay fa mivavaka rehefa sabotsy zay mivavaka mama zany ve zany ve gabe o le ty ry bainina sao de mba saikta le ty zany izy mamako izy ny mama tsy hoe saikta fa zay mama mivavaka vavy le tsy nihinan-kisoa o le ty ry bainina sao de mba saikta le ty zany beloha za tsy firesaka mama amina saikta zany ary teniny foana andao am'izay verina ry amitsika zao no teneko azy mama efa tany foana ny ala tany an'ny ala tany akely lasa bokany drosy de ao ny verina any amin'ny tsy mety sao de mba saikta le ty zany beloha zao no teniko tamin'ny mama tsy fantatro na saikta na tsy saikta ry mama fa zao tany any afatrosa alleloia sao fifazam-panahy zao nanafatrosana any nafahany Jesosy sy nitrosako zay tokony nitrosako mandra-paela be alleloia be de be mety miteny aminao nainao manaraka fandarana ety fotsiny be de be ny olona aza mijery an'izany nareo saikta saikta io ka le saikta sy tsy saikta aloha tsy adevitra am'izany tsika fa ny tsara jerena ataonao fotsiny de tapeo fotsiny eo amin'ny Google le inona ny dikany hoe saikta zay fotsiny fa rehefa matsapy nareo voakasika ohatra raha matsapa kosa nareo entinareo de voakasika ny toriteny na maray vanim-bavaka misy aminareo efa azo am'izay le vanim-bavaka te ohatry ny saikta marina aloha zareo fa tohatry ny tsisy satria fa misy aminareo miteny tsy fantatray zany na saikta izy tsy fantatray na pastera na tsy pastera alleloia zavatra raha iroa ihany ny fantatro zavatra iroa ihany ny fantatro jamba teo aloha fa mahiratra ankehitriny zaravana de zany nitondrako azy tsisy feo anao tany zao fifazam-panahy nisy azy zao tsisy feo anao be tany tsisy liturjia tsisy olona manao akanjo fotsy lava be tsisy raiso nitsodrano isaky ny mirava sy ny sisa misy any loha nitsodrano fa kosa nakasika anahy ary nanova ny fiainako ka iverinay zary de hatram'izao ty hitanao eto halleloia ary nitory io lehilahy io io de tena niteny fa tsy fantatro fantatro izy nampanotana ty zavatra ray loha ihany ny fantatro za zao mahafantatra jamba taloha sy traniny halleloia de amiko toriko mandrak'izay izy halleloia ary ny tena Andriamanitra de milaza manao hoe any amin'ny salamo fahasivy ngeva ketsika salamo fahasivy andiny fa 1:1 mankalazany Jehova izay mitoetra ny ziona ambarao amin'ny firenena ny asany halleloia ambarao firenena ny nanrananao ka nafoky tany ary tsy nambaranao kory za rehefa na zay olona miona amiko tsy mbola nisy tsy nalala fa za olona bokany drosa za olona ratsy atalo
misy olona miteny hoe matetika misy olona miteny anisany amezan'ny olona tsiny atsika eto indraindray atsika eto mpanamary tena miseho anazy ho izy de ny tena ny foana lazainy ka izy ary nolazaiko eto tena n'izy andray ary nolazaiko eto ny fahalalam-pomba misy olona rehefa ohatr'izany misy pastera rehefa miteny izy de tsy nianarana tsy ataony hoe izy fa teneneo olo-kafa ahoana ny andainga ohatr'izany ahoana lazaiko fa olona nataony ahoana ny nareo anarana teny hoe nisy olona zany tandriavana bokany rosa izy de sitrana de afaka tsy mampahirinareo kokoa hoe mety hoe za zao zany olona zany tsy nampahirinareo kokoa hoe mety hoe za zao de ho foka zava-mahadomelona de kavina teto de manao manja maso ke za taloha lasa ohatry zao tsy mba maharesy lahatra andreo zany hoay io fony lasa ohatry zany tsy mba samy zay teny za koravana le atrany akibondreny fa de efa masina be fao 5 taona tena nanomboka nitory teny za nge tena olona tsy mbola nandalo fena fa hany misy lehilahy anankiray zay maditry zany tsy riavana ina nataon'i Jesosy tamiko ina nataon'i Jesosy taminao ary ka teko tany hoe amin'ny olona hafa izy mety hamenatra fa za tsy menatra mandrakizay nataon'ny tompoko tamiko de ambarako ny olona fa ny tompoko nanao an'izany ary eny amin'ny salamo 4:20 ary misy teny mahafinaritra be manao hoe salamo azafady salamo 4:70 erinao tsara vakiko aminao manontolo ty mandininy voalohany hatramin'ny 10 vakiko aminao manao hoe ira fifaliana no ny avian'ny fanjakan'Andriamanitra andiny voalohany salamo 4:70 miraha firam-baovao an' Jehova miraho an' Jehova ary tandretra miraha firam-baovao zany tena firam-baovao mihitsy ary ny firam-baovao de zao misy hira vaovao ny azo ny fijona vavolombeloko momba ny trosanay efa eo foana iny fa za koa isaky ny mihetsika de mitantara aminao firam-baovao tsy hoe fijona vavolombelona iny de iny nazary voanamikite de fantatra hoe to de valiny rolindra mandeha le anina zao zay satria bezabe zavatra teneko fa miraha firam-baovao misy zavatra ndray zao nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako omaly mba mitantariko aminao amin'ny toriteny manaraka firam-baovao zany hoe misy zavatra nataon'Andriamanitra ataoko hira halleloia ataoko hira mihitsy ny filazako ny fahasoavan'Andriamanitra natao teo amin'ny fiainako halleloia miraha firam-baovao miraha ho an' Jehova misaorany anarany lazao isan'andro famonjeny mahafaly isan'andro ahoana no koboniko reava ambarao amin'ny jentilisa ny voninahiny alany amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony de io za hitanareo io za hitanareo io fiainanareo de avoakanareo ahoana ny fiainanay miaraka amin'i Jesosy ny koboninay ahoana ny haresy lahatra nareo andeha hivavaka raha tsy lazany ina aminareo tsy hoe manapaka trosa nge Jesosy firy aminareo miboka ny trosa narehan'izany de resy lahatra nompon'Andriamanitra de raha tsy nitenenay anareo zany de inona ny zavatra nitranga tsy nampaniry ve fanjakan'Andriamanitra nareo misy marary asa fenina na de hoe voan'ny sidary ianao no sitranina ka taloha zany nataon'Andriamanitra mety hitsarany hoe tena sidany sida efa tsy antsontsika am'izao fa tena sitranina tsika olombavao tsika zao halleloia riavana ambarao amin'ny jentilisa falehibe Andriamanitra falehibe Jehova ka mendrika io de rainy indrindra sady matahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra fa ny Andriamanitra ny firenena de tsy entsinona fa Jehova nanao ny lanitra fa mirapiratana azy voninahitra no anatrehany hery sy fahatsaratarena eo amin'ny fitoerany masina ny firenena manomeza ny Jehova eny manomeza voninahitra ny hery ho an' Jehova manomeza ny Jehova ny voninahitry ny anarany mitondra fanatitra ka manesikresy akanjany miankoho fanatrehan'i Jehova amin'ny fiangona masina mangovito anatrehany tany rehetra lazao amin'ny jentilisa fa Jehova mpanjaka ary zao rehetra zao de voaorina ka tsy hetsika hitsarany olona amin'ny fahamarinana izy ny fijona vavolombelona de toriteny vita ary za teteny aminao androany de teny hoe za tsy mahay mitoriteny tsy olona mahay mitoriteny nge ny ilain'Andriamanitra fa olona mahay manambara ny voninahiny ny fahaizanao mitoriteny mandeha manaraka eo arina eo ihany io Andriamanitra nanao ny vava tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra ihany io vavanao io isosasosa amin'ny fitoriteny sy ny verse fa atombo amin'ny fankalazana ny voninahiny aloha atombo amin'izay nataony taminao aloha inge tsy mampibadabadanao mihitsy satria ianao zao ny iainan'le izy hainao tsy enjery io tsy mila mamaky baiboly tsy mila mamaky teny tsy mila mamaky boky soratan'olona ianao
satria fiainanao mihitsy miteneninao de isan'andro ambarao mijentilisa ny voninahiny azao isan'andro no famonjeny mahafaly de miaingo eo ny fahaizanao mitoriteny de omban'Andriamanitra ny ianao de ambarao ny hatsarany aza mbola manaraka ny Jesosy fa mody de ambarao amin'ny olona zay rehetra nataony teo amin'ny fiainanao. Halleloia. Aza mba menamena zany te ho tantaraiko ny olona ve hoe za ty de bokany trosa tsy fitako kosa aloha zany de hoana ny hitsaran'ny olona zay hitsaran'ny olona anao inona zao tsy hitsaran'ny olona na fa ny any Andriamanitra tsy maintsy asandratra satria lehibe de lehibe ny zavatra nataony teo amin'ny fiainana menakavy kely hotahiny tompany ianareo de mino avarianareo ny afatra androany aza mbola mandeha fa mody ao an-tanàna mody ao amin'ny fianakaviana mody ao am-piasana mody eny amin'izao tontolo zao de ambarao amin'ny gentlisy fa misy Andriamanitra mamaly vavaka ary ianao io mihitsy ny valimbavaka tsangam-baton-dralay mongo natao teo mahitany olona fa nisy ralay mongo ianao io najanon'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy anao no sitranina tamin'ny zavatra misy anao io raha sy bokany trosa ianao misy olona maro ho bokany trosa andalo eo amin'ny tsangam-bato io de ianao ny tsangam-bato de ahita fa efa manafaka trosa Andriamanitra misy olona marary mafy be dehibe ao arinao andeha amin'ny lalana io de ahitanao io tsangam-bato ny sitran'Andriamanitra tamin'ny aretina efa tsy azony sitranina tsony teo betsaka ny olona marary anatin'Andriamanitra de voavonjy noho ny aminao satria manino satria ianao tsy nandeha nanaraka Jesosy nandao amin'ny tanàna de manaraka Jesosy tsy mivavaka fa tsy tiany Jesosy hiala teo amin'ny tanàna izy fa teo amin'ny narariny teo ny nanasitranany azy teo ny ahitan'ny olona azy be dehibe aminareo mety mieritreritra andeha hitsoaka ny andafy fa tsy vitako tsony ty trosy ty ianao ndray de tsy lasa ty andafy zany raha mbola miaraka amin'Andriamanitra raha tsy voadio ny trosanao eo amin'ny toerana nalavonao eo no nanganan'Andriamanitra anao de tsangam-bato ianao be dehibe masy ny loatra andao io fa fiainana ary-dada andao iala eto amin'ity fa maloto eto ny narantsika de raha maloto eny naranao ka tafatsoaka ty andafy zany ianao de maloto foana ianao na efa inona na mbola itoriteny tao Facebook ianao de ozy ny olona io raha be trosa ireo nitsoaka vola fa eo amin'ny toerana zay nalavonao eo ny ananganan'i Jesosy anao de eo ny asen'ijamonanao ho tsangam-bato ho hitan'ny olona fa olona novonjen'Andriamanitra ianao hotahiny tompontsika rehetrarehetra de misaotra anao naharitra ny farany de ataontsika ty raha mahafinaritra be ty anisan'ny hira tena nanamarika ny fifazam-panahany amin'ny vady izy ty tam'izany 5 taona lasa 4 taona lasa no nataonay tony izy tony de andao mba hiaraka ataontsika andrano hoe ambarao ny hatsarany fa miavao tsy mety lany isan'andro de manomboka androany ho mpitory-tenany ianao anambarany fahatsaran'Andriamanitra ambarao isan'andro ny hatsarany fa tsy mety lany io ary amin'ny fotoana manambara androany raha pitsanao vaovao indray ianao de ambarao indray ny vaovao de tsy ho lany fideran'Andriamanitra sy fanandratana azy eny ambavanao de ho solovavan'Andriamanitra ho vavolombelon'Andriamanitra ho tsangam-bato mandendehany ianao ho voninahitran'Andriamanitra. Halleloia, amen. Mahery izy daholo. Ambarao ya tsarany famiavao no tsy mety lany. Halleluja. Fatsary ianao halleluja. Ambarao fatsary izy. Izy avy ny afaka anambara fatsary izy. Halleluja. Sotra
Jesús ya. Ambarao le tsarane. Utsmetlani. Hallelujah. Fazzare, che la zare na oggi sociale. E fanno itakuwa Alleluia. Iza da oltre non sul vavan'Andriamanitra anambara fazzare izy. Sotra Jesús ya. Fazzara vai noi. Alleluia. Sotra Jesús ya. Sotra fa tena tsara ianao e. Iza ny afaka hiteniny mifanohatra amin'izany. Ary zay vavolombelona. Alleluia. Vavolombelona. Nahita ny fahatsaranao teo amin'ny fiainanay. Ary ho ambaranay isan'andro zany. Tsy tsahatra izay hiteny Jesús ya. Fa tena tsara ianao. Ambarana eny amin'ny gentilisa eny amin'ny olona rehetra. Ny nataonao teo amin'ny fiainanay. Halleluia. Dia hitory foana izay. Mandrapikipon'ny masonay fa tsara ianao Andriamanitra. Ary nanao zavatra ngeza be teo amin'ny fiainanay ianao. Ampahitao an'izany reto mpanomponao reto. Misy olona eto Jehovah Andriamanitra. Mila mahita an'izany fahatsaranao zany. Ampahitao an'izany Jehovah Andriamanitra reto olona reto. Ampahitao ny famindramponao sy ny fitiavanao. Atao vitan'ny olona fa Andriamanitra tena miasa ianao. Manova fiainana ianao. Andriamanitra tena mpiady mahery ianao. Andriamanitra tena mpikarakara ianao. Ambaranay mandrakizay raha mbola eto amin'ity fandarana ity Jehovah Andriamanitra tsy homenatra mandrakizay ny amin'izay nataonao. Ary mbola ilaza foana fa tsy ohatr'izao izay raha tsy ianao. Mbola ilaza foana fa zavatra ngeza-be nataonao teo amin'ny fiainanay. Ary fantatra fa mbola afaka anao amin'reto olona ireto ianao. Sokafy ny mason'ireto olona ireto. Sokafy ny masom-panahyn'ireto olona ireto. Ataovy mahita ny fahatsaranao. Ary zay rehetra mahita ny fahatsaranao Andriamanitra, azavelanao hikatona ny vavany. Azavelanao hikombona ny vavany. Azavelanao tena hoe koboninay aty anatinay ny fahatsaranao fa ho ataonay reny izao tontolo izao. Fa Andriamanitra tsara sady Andriamanitra miasa ianao. Matoka Jesosy fa niza mandray an'izao fandarana izao andro any. Dia zay rehetra miandry vanim-bavaka eo dia ataonao ahita an'izany hoe fahatsaranao zany. Ary ireo dia tsy hikombona ny vavan'ireo. Zay rehetra efa nahita dia tsy angina fa ilaza fa tsara ianao Andriamanitra. Sotra Andriamanitra tsy tompo. Sotra makasitraka indrindra Jehovah. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Sotra ny amin'ny teny, ny sotra ny amin'ireo mpanomponao izay tonga nanatrika. Dia matoka Jehovah Andriamanitra fa sady hanafaka olona maro ianao eto androany raha misy voafatotra. Raha misy ny marary dia hositranonao. Raha misy ny ao anatin'ny fahantrana mety anaty olana anaty trosa dia hanafaka azy ianao. Fa avy eo afianao mijanona eo zany olona zany mba hanambara amin'ny olona fa nandalo teo ianao nanasitrana.
ary mbola manana anjara amin'izany ny olona rehetra. Misaotra Andriamanitra tsy toa, misaotra Jesosy. Dia vozy Satana dia afaritra amin'ny rano tsy afaka hitsaingo na dia litera ray tamin'izay nafampiteto, fa izay voa nafampiteto dia hamoa avy zato eny am-poniny na tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Halleluia. Makasitraka. Matoky ahy Jehovah Andriamanitra fa tsy misy na dia ray azy taminay ka tsy nandray an'izany mpiteny izany. Ary tsy vitany andray fotsiny Andriamanitra fa tena ho fiainana aty anatinay izany teninao izany manomboka amin'ity androany ity. Dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Mankasitraka Tompo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena dia ndao amparisontsika ny vavintsika Erika ivavaka ho an'ny firenena. Tay Tompo ranavavy Erika anao ny fitenenana. Saingy tompo pastera dia faly miaravantsika tsirairay avy indray amin'ity takarivo ity dia hiara hivavaka ary sika maranantsika ny fotoana sy ho an'ny firenena. Jesosy mbola misaotra anao indray izay amin'ity alina misaotra noho ny fitantananao anay tsirairay avy satria mbola noho ny fitantananao sy ny famindraponao ny mbola nafahanay indray ny enao izany teny sy afatra ao izany, nafahanay indray nandray an'izany teny mamy avy aminao izany Jesosy malalo. Mankasitraka amin'ny fitondranao ny fiainanay tsirairay avy satria izay tsirairay avy reto Jesosy malala dia efa nanehoanao ny voninahitra ao, efa nasehonao ny fahatsaranao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Anisany efa nandray izay tsirairay avy avy aminao Jesosy malala ka androany izay dia nampianarinao ny hanambara ny fahatsaranao, ny hanambara ny teninao amin'ny olona maro sy joro vavolombelona ho amin'ny olona maro ny amin'ny asa lehibe izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Mankasitraka indrindra Jesosy satria tena raisinay ao koa izany teny izany satria maro izay tsirairay avy reto izay manatrika eto dia efa notahinao, nanehoanao ny fahatsaranao, maro nefa nandray valim-bavaka aminao, maro nefa sitrana Jesosy, maro nefa afaka ny fatorana rehetra, maro nefa notahinao ka izany indrindra ny isaoranay ianao androany satria nampatsiahy anay ianao mba hitoriana ny teninao, mba ho anisan'ny vavolombelona eo anatrehan'olona maro izay nanehoanao ny fahatsaranao teo amin'ny fiainanay. Saotra Jesosy malalo dia mbola angatahanay koa Jesosy, maro ihany koa mbola miandrandra anao amin'ity anio ity, mandrandra valim-bavaka, mandrandra an'izany hoe anehoanao ny fahatsaranao izany ny fiainany, miandrandra ny ahafahanao ny fatorana rehetra amin'ny fiainany dia tantera ho aminy izany Jesosy malala amin'ity anio ity. Izay nandray ny teninao Jesosy dia tahio ary aoka izany teny izany tena hoe hamoza ato aveny aty anatinay ka hitoetra aty anatinay, ny angatanay ny fanainao masina tena hampitoetra amin'izany aty anatin'ny fonay tsirairay avy ka tena hitondra fanantenana aty anatinay izany ka maro indray mbola hijoro vavolombelona ny amin'ny teninao. Dia ankehitriny izay Jesosy malala hitondra mba afaka indray ny firenenay Jesosy, fantatrao izany firenenay izany ary tsisy miafina aminao ny firenenay satria mbola ao anaty miady lalina, mbola maro Jesosy ny zavatra mitranga ao, mbola be Jesosy ny fahotana miezinezinao amin'ny firenenay io Jesosy, aneho ny fahatsaranao ny firenenay ary tasio ny fony vahoaka malagasy mba tena hitodika aminao hametraka amin'ny fiainany izy ireo ampelantananao satria tsy ampy izany fametrahana amin'ny fiainan'izy ireo ampelantananao izany ka mahatonga an'izy ireo mbola tsy mahita ny fahatsaranao, mahatonga an'izy ireo mbola tsy mijoro ho vavolombelonao amin'izay rehetra iainan'izy ireo Jesosy malalo. Dia evangio amin'indra fonao ny tsirairay avy, maro Jesosy ny fianakaviana ao anatin'ny ady, maro Jesosy ny olona ao anatin'ny tsy fisiana, ianao ny hanome azy ireny, ianao ny ta azy ireny, ianao ny hanafy azy ireny satria ianao fa nitory teto aminay hoe aza manany ampitso ianareo fa izany hanome anareo ary izany ny angatahanay Jesosy, omeo ny sahaza ny tsirairay avy amin'ny firenenay io, ianao ny hanokatra masom-panahy ny vahoaka malagasy mba tena hitodika aminao tanteraka, mba tena hifikitra aminao, hanantona anao, hanolotra amin'ny fony izy ireo ampelantananao ka izany Jesosy ny angatahanay amin'ity androany ity, arotsahay ao ny famindraponao ka sio ny fony tsirairay avy ny vahoaka malagasy ambara tonga na hatramin'ny ambany na hatramin'ny ambony ary indrindra ireo
hitoro ny filazantaranao mba tena hoe hitoro ny fahatsaranao izy ireo, hitoro ny asanao lehibe izay nataonao teo amin'ny fiainan'izy ireo tsirairay avy, ka ho modely ho tahaka ho an'ny vahoaka tsirairay avy izay mihaino ny teninao. Dia mankasitraka indrindra Jesosy malalo ka raha andeha hatory izay tsirairay avy reto dia akinay feno am-pelantananao izao alina izao mba hitondra toromaso sy fahasambaranao anay tsirairay avy, ka ny teny izay nampitondrainao sy nahafakinao teto Jesosy dia tena hoe entinay hiainanay amin'ny fiainanay ka hamelombelona amin'ny fanahinay. Dia misaotra indrindra Jesosy teo ianao nidera sy laza sy voninahitra mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra ranabavy Erika tamin'ny vavaka izay nataonao. Mankasitraka satria dia sady feno no mamy ny tenin'Andriamanitra ny vavaka azafady voafehanao tao anatin'ny fotoana fohy ny fitondranao am-bavaka ny zavatra maro. Dia tahiny tompony ianao sy ny ankonanao ary ho jinjainao manokana koa ny fandalovanao indray teto nanao an'izany anjara asa fanompony izany dia mpanantena amin'ny ankonanao dia ho tahin'Andriamanitra hatrany hatrany. Dia tapitra koa ny fandarantsika tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miaraka aminay ianao anatin'ny site web ny Aki Radio www.andramokaizo.com www.andramokaizo.com ahafahanao mianonja-peo Aki Radio. Misy ohatresaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 maraina. Rapitso amin'ny 7 maraina miverinao zao fandarina zao mbola sany hatramin'ny voalohany ianao na mbola te eny indray. Dia amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 ariva koa dia misy toriteny vaovao. Misy ny fandarana misy andrata rapitso miaraka amin'ny mampionina dia rapitso miaraka eto indray amin'ny lera tahaka izao. Manomboka amin'ny 30 oktobra dia ezahantsika manomboka amin'ny 7 ora tsy diso ny fandarantsika dia amin'izay fotoan'izay mba tsy mijanona ireo ny Madagasikara. Tainy Jesosy matory mamy daholo ho tahin'ny tompo hiarika zoma mahafinaritra ianao rapitso miaraka amin'ny Jesosy. Saotra anao hatreny hatramin'ny farany rapitso irentsika miaona eto. Halleluia, amen.